Arrivani alarbi raiky romba folo aogositra enina amby roapolo amby roa arivo ireo lohatenim-baovao antsika ary. Nanangana vaomiera anadiady manokana mikasika ny nampiasana ny vola 4 miliara ariary tsy tapopoka tamin'ny tatitry ny Cour des comptes neny anivo ny antenimieram-pirenena. Mihitatra hatramin'ny taona 2024 ny fahafahan'ny Madagasikara sy ireo firenena afrikana anatin'ny AGOA manondrana entana tsy misy aba makany États-Unis. Ilany vato sy ny fiakaran'ny rano isaky ny fahavaratra manana vahaolana maharitra azo ampiarina ny manampahaizana momba ny geografia sady mpanao gazety Nathan Mayavy. Miarahaba tokolasy tompokivavy tonga soto anatin'ny fampahalalam-baovao izay anasako anao anaraka hatramin'ny farany. Ny tsangana androany ny vaomeran'ny fanadihadiana faharoa eny anivon'ny antenimieram-pirenena anatanteraka enquête parlementaire momba ireo fampiasam-bola teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika sy ireo tetikasa rehetra tamin'izany. Anisan'ny nanosika ireo solombavambahoaka anao ity fanadihadiana ity ny tatitra nataon'ny Cour des comptes farany teo momba ilay vola 4 miliara ariary izay tsy tapopoka ny nampiasana azy mazava. Efa voafaritra ny tety andro anaovana izay fanadihadiana parlementaire izay. Girador Mambasoa sy Tojo fanomezana. Nankaiza ilay vola 4 miliara ariary nambaran'ny Cour des comptes tamin'ny tatitra farany nataony. Izavy ireo tompon'antoka tamin'ny fanodikodinana io vola io. 4 miliara nakaiza reny nefa amin'ny projet maro ny vahoaka mijaly. Afaka enimbolana farafatarany no ivoaka ny valiny fanadihadiana mahakasika an'izay. Efa mandeha ankehitriny ny enquête parlementaire ety Tsimbazaza momba ny fitantanam-bola teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Ireo tetikasa antsoina hoe projet présidentiel rehetra no voakasiky ny fanadihadiana manomboka amin'ireo tetikasa lehibe toy ny projet tanamasoandro, ny tranomora, ny autoroute, ny tetikasa fiarina sy ireo tetikasa izay noaverina fa asony vahoaka kanefa tsy nahitambokany akory raha ny nambariny ireto solombavambahoaka ireto. Nanahoana ny jerena nyreny vola napetraka teo anivoan'ny présidence reny. Ni exécution des marchés publics, gestion des fonds liés à la Covid-19, ary indrindra reprojet spécifique rehetrarehetra rattaché à la présidence. Zay zavatra efatra zay moa zany tena nisy basevanay aloha pour le moment. Maro zay accord de financement zay. Maro zay troso tadiavana tany ambadika nalainy fanjakana nampiasaina teto Madagasikara kanefa ny tovo maika memkorosofana foana ny vahoaka eny fotony. De ho jerena ao anatin'izany zany inona ny tsy nampandehan'ireny projet reny nakaiza reny vola reny. Efa misy ny tety andro mazava anaovan'ireto solombavambahoaka ireto ny fanadihadiana manomboka amin'ny alatsinainy zao dia isy ny fampiatsoana ireo tompona andraikitra anatin'ireo departemanta voakasiky. Efa misy ihany koa ny antota taratasy eo ampelantanan'ny solombavambahoaka. Amin'ny latsinainy fa 17 volana aogositra zao zahay mivory indray mandeha ary mampiantso ny MEF, ny eo anivon'ny MEF, ny eo anivon'ny Cour des comptes, ny eo anivon'ny ARMP, ny eo anivon'ny CNM, ny eo anivon'ny présidence, ny DGPP sy ny SGP ary indrindrandrindra ny mpamoaka vola dia ny DGT. Ireo solotena rehetrarehetra reo ho avy eto ka hiaraka ifandinika aminay anangalanay ny document rehetrarehetra ahafahanay manantontosa ny asanay atsakan'izandava. Efa mitsangana ny birao mandrafitra ny voamiera ny fanadihadiana, voamiera izay ahitana ny solotena avy amin'ireo vovonana rehetra misy ety amin'ny antenimieram-pirenena. Ity momba ny fitantanam-bola teo anivon'ny présidence ity zany no enquête parlementaire faharoa mandeha ety Tsimbazaza ankoatra ny fanadihadiana momba ny orinasa jirama.
miandrosika izany ny vokatra izay fanadiadiana izay fa etsan-dan'izay efa nambarany Girardot Mambasoto ihany koa dia mbola mitohy ny fanadiadiana parlementaire momba ny orinasa Jirama. Nambarany filohan'ny Vomiera misahana ity fanadiadiana ity fa efa voapirofo ny fisian'ny tranga maro tsy mazava ao amin'ny orinasa io ankehitriny. Tsapan'ireo solombavambahoaka fa miasa malalaka tsy misy teritery izy ireo amin'ny fanadiadiana izay ataony. Anisan'ny antony nananganan'izy ireo ny VFM na ny vovonan'ny fiavaozan'ny Madagasikara zany araka ny fanampanazavana hoentin'ny solombavambahoaka Petra Kotoniena. Ity fitondram-panjakana fanavaozana ity ihiana no tena nahafahanay tena manao ny asa mahadepite anay. Zay no antony tena anohananay anazy jusqu'à farany. Zay zany izy amin'ny mahadepite anay afahanay manao lalàna manisy ireo lalàna zay ilany ihany. Tsy azo natao zany hanao hoe raha tamin'ny fitondram-panjakana nisy talohan'izao no hoe andao averina amin'ny malagasy ny tany colon. Tsy nanaiky an'izay ny fitondrana nisy. Nateo nanao an'izany zahay député zay. Sy zahay zao amin'ny fotoana rehetra zay ministra na tompona raikitra ambony amin'ny fitondram-panjakana zay ilainay tonga ato dia tonga ato. Tsy misakana an'izany filohan'ny fanavaozana. Tsy misakana an'izany prime ministre. Taloha zany na miaso ministra zahay dia miteny ny président, miteny ny prime ministre aza mandeha any. Dia tsy afaka nanao an'izay. Tsy afaka nanao enquête parlementaire zahay na dia tehanao aza satria no rehefa tsy manome vola ny gouvernement. Tsy afaka nanao an'izay zahay. Zao zahay afaka manao an'izay. Satria misy antony makoana hoana nareo no tena resy lahatra anohagnan'io. Sao dia fisola lafana. Izay ny antony. Ary ny antony reo tsy tombosoanay fa tena tombosoan'ny firenena. Amin'izay resaka politika sy ny manodidina ny raharaham-pirenena izay ihany dia nitondra fanazavana momba ny fihaonan'ny filohan'ny fanavaozana ny Républicaine Madagasikara amina mpanao politika filoha na mpikambana amina antoko politika eto Madagasikara tato ato ny ministra ny serasera sy ny kolontsaina Gaspard Fensou notsindriny tao anatin'izany fa eno inteny ireo rehetra voakasika amin'ny raharaham-pirenena ary misokatra amin'ny rehetra ny filohan'ny fanavaozana ny République mba hampahomby ny fizorana makany amin'ny fikaonan-doham-pirenena. Niza dia mieno ny filohan'ny fanavaozana ny République. Izay zany io zavatra ataony amin'izao fotoana izao io. Ary amin'ny madinika politika anazy dia mizotra zany makany amin'ny atao hoe fienoana ny fanjakana ary miroso ihany koa zany makany amin'ny fanomanana ny concertation nationale. Zay io atao io. Hatreto aloha tsy mbola misy loharanom-bavao na fanazavana milaza fa fizarana seza ny dikan'io fa amin'ny madinika politika anazy dia samy manana ny heviny sy ny fahitany ny raharaham-pirenena sy ny hitondrana ny concertation ireo hery politika firaisa moam-pirenena ireo tanora sy ny mpisehatra maro samihafa ka mba ialana amin'izay ataontsika hoe atao fitaovana fotsiny dia ny filohan'ny fanavaozana izy tenany mihitsy no mieno sy mandray ao anatin'izay atao hoe dinika politika verikany tsy hanavana anisa. Mahatratra telonjato io ny antoko politika eto Madagasikara mety hoe consultena avokoa zay rehetra voakasika amin'ny raharaham-pirenena dia enoana avokoa eto Madagasikara. Ny toe-karena nankatoavy ny antenimieran-dolona Amerikanina ny fanitarana ny AGOA ho hatramin'ny volana Desambra 2024. Vaovao lehibe izy ity na ho an'ny Madagasikara na ho an'ireo firenena afrikana izay ao anatin'izany AGOA izany misitraka ny fanondranana fafana manondrana entana makany États-Unis tsy andoavana
aba. Inona avy ary ireo dingana nataon'ny Madagasikara na tongavana amin'izany, inona avy ihany koa ireo ady sisika mbola atao ary inona izay tombontsoa lehibe ho an'ny firenena izay. Ny valindreo fanontaniana ireo hoentiny tojo fanomezana sy Kotomalala. Piasa amin'ny orinasa fakaba manodidina ny efatretsy no velom-panantenana ankehitriny. Manantena fa anana asa maro toerana hatramin'ny taona 2024. Nankatoavin'ny anteny merandolona Amerikanina mantsy ny fanitarana ny AGOA na ilay fifanarahana manome fahafahana ho an'ireo firenena afrikanina sasany anondrana vokatra makany Etazonia tsy andoavana aba hatramin'ny Desambra 2024. Naomby araka izany ny ady sisika nataon'ireo firenena afrikanina 2 misitraka ny AGOA ka anisan'izany i Madagasikara. I Madagasikara tamin'ny alalan'ny fitondrana fanavaozana izay nampiasa ireo teknisianina rehetra teo am-pelatanany ampahomby ity ady sisika ity. Fiainan'olona nitsy ny voakasika mivantana ka tsy maintsy napetraka ny paikady rehetra. Maro tokoa ny dingana natao ary indrindra izany ny ady sisika nataon'ny ministera mba hirovana ny fitohizan'ny AGOA. Ka isan'izany ny fikaonan-doha ny rahana tamin'ireo ministera maro samihafa toy ihany koa ny sehatra tsy miankina ary ny fihaonana tamin'ny kongresy amerikanina zany tany Etazonia tamin'ny volana janoary lasa. Ankoatr'izay dia mbola mitohy hatramin'izao ny ady sisika ataon'ny fitondram-panjakana ka nahazahoana aloha io dingana lehibe voalohany io, izany hoe ny fitahan'ilay AGOA hatramin'ny taona 2022. Mbola andalo dingana maromaro ity fanitarana ny AGOA hatramin'ny Desambra 2022 ity mialohan'ny tena ampiarana azy. Nambarany teo anivon'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana nefa fa efa fambara tsara ny fahalaniny teo anivon'ny anteny merandolona Amerikanina. Lolona 90 no nandany izany. Efa soutien politique mavesatra be zany izay fandaniana teo anivon'ny Sénat izay. Na izany aza nefa manao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana, izany hoe ny eto ministera ny varotra sy ny fanjifana ifandrombonana miaraka amin'ny maso fivohantsika any Etazonia sy ireo ministera maro samihafa moa zany izay mihanisehatra eo amin'ny fanondranana isan-tsokajiny mba hanohy hatrany ny ady sisika sy ny ezaka mba hahafahana miaro an'izay fitohizan'ny AGOA izay. Ny dingana manaraka zany izao dia ny fandaniana eo anivon'ny kongresy izay antenaitsika ho any amin'ny volana septambra any ho any. Fa ankoatran'ny AGOA efa mitady lalam-barotra hafa ihany koa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana. Toy ny ataontsika hoe ny Afrique du Sud, ny Russie, ny Chine sy ireo maro samihafa, ankoatra ny tsena efa mahazatra ny mpandraharaha moa zany toy ny vondrona Europeana na ireo tsena maro samihafa ihany koa. Raha ho an'i Madagasikara, ny sehatry ny lamba sy ny akanjo no tena mibahatoerana amin'ny fanondrana nataontsika makany Etazonia ao anatin'ny AGOA izay. Na izany aza misy andro sy ampiarina hafa toy ny lavanilina. Faritra enina eto Madagasikara no ahitana olana amin'ny tsy fampitsakafo sy ny tsy fanjarian-tsakafo amin'izao fotoana izao. Ny fandalovan'ny rivo-doza gezany farany teo ho an'ny tany amin'ny faritra Tsinanana sy ny ahitany misy any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny no anisan'ny anton'izany. Tsy miandry krizy mahery vaika vao mandray andraikitra ny fanjakana fa avy hatrany dia andefa fanampiana ra-tsakafo any amin'ireo faritra voakasika ireo. Anisan'ny tondra ny anjara birikiny fanoanana ireo ponina marefo ny gouvernementa indiana tamin'ity androany ity nanolotra vary 5,000 tonnes teny amin'ny BNGRC. Rivaravonarivo sy Rizarkodson. Ponina manodidina ny 7 sy 10 metry sy roa tapitrisa no miatrika tsy fampitsakafo sy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara raha ny antotanisa varana navoaka ny EPC izay rafitra iraisam-pirenena ampiasaina andrefesana ny amafy ny olana ra-tsakafo. Mbola ina itoma nefa izany isy izany ka tombanana tratra 2 alina sy 7 sy 3 tapitrisa ny olona voakasika io fahasahiranana io eo anelanela ny volana Oktobra 2024 sy Febroary 2024. Anisan'ny antony mampitombo ny faharefon'ny ponina ny fiatraikany ahitany sy ny fandalovan'ny rivo-doza.
manoloana izany efa mandray andraikitra ny fitondram-panjakana hanampiana ireo olona tratrany tsy fahampitsakafo ary efa mioana mialoha ihany koa amin'ny fiatrehana ireo vanim-potoana ahina ampitombo ny faharefona. Misy an'ilay hiisy moa zany ilay atao hoe le phénomène El Nino izay mety anampitrotraka an'izay fahasairana an'izay dia ny fitondram-panjakana efa mandray andraikitra ary anisan'izay zany ny ataontsika hoe fanapariahana an'ireo fanapariahana an'ireo sakafo mba ahafahana misoroka ny mety tsy fahampitsakafo lehibe izay mety hitranga raha sanatria ka tsy mandray andraikitra tin'izao fitondram-panjakana. Ho fiarah-mientana nanolotra vary 5,000 taonina ho fanohanana ny malagasy trabona noho ny rivo-tozagezany farany teo sy noho ny ahitany any atsimo ny governemanta indianina. Fanampinan-diany faharoa ity natolotra izy ireo teto amin'ny BNGR Tetuti izay alefa any amin'ny faritra atsimo andrefana, Androy, Anosy, atsimo atsinanana, Vatovavy ary any amin'ny faritra atsinanana. Efa fantatra mialoha ireo olona omenan'ireo efa nisy ekipa niaraka ny arahany BNGRC, ny ministère ny population, ny ONN manao an'ilay tsika ataontsika amin'ny teny vahiny hoe ciblage. Efa vita zany efa mipetraka ny ekipa BNGRC zao dia efa mipetraka any amin'ireo faritra mitenenin'ireo miaraka amin'ireo efa natoerana manao an'izay ciblage sy mametraka faraparany an'izay pitsopitsony rehetrarehetra. Tafiditra amin'ny ezaka nasionaly amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izao hetsika izao. Anatin'ny mangarahara no anaovana ny fizanana fanampiana hoy ny tompon'andraikitra, misy hatrany mitatitra tao aorian'izay. Lafim-baovao hafa raha ny radio pirenena malagasy ihany no nandrenesana tantara taloha efa maro ny onjam-peo mandefa izany amin'izao fotoana izao. Zanam-pandarana be mpanaraka indrindra amin'ny onjam-peo eto amintsika ny tantara sokajiana ho zavakanto, ny famoronana, ny filalaovana sy ny fanatotosana ny tantara amin'ny onjam-peo. Manome lanja feno azy ireny ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina nanolotra maro-boninahitra ho an'ireo nahavita asa mendrika sy nisongadina nandritra ny taona maro teo amin'izay sehatra ny fanaovana tantara izay. Nalisorandriamasinoro sy Fanirandriamanana. Zaho ve tsy maintsy andozako ny WE anarako e? Tsia, tsy maintsy mahita vola, tsy maintsy hiverina hianatra ary tsy maintsy ho tafita. Mandray anjara betsaka amin'ny fampivoarana ny teny malagasy ny mpamorona sy mpilalao-tantara ary ny mpanatotosan tantara amin'ny onjam-peo ankoatra ny mahasiam-panabeazana sy fialamboly izany. Izahay efa hatrany amboalohany na tany fanoratana tantara na eo amin'ny filalaovana dia efa miezaka, tena nanaja an'izay teny malagasy zay tao anatin'ny tantara satria ny tantara atao hoe fanabeazam-boan'izay teny malagasy izay. Tsy zoviana amin'ny mpanaraka tantara amin'ny onjam-peo Christophe Rabearmanana efa tamin'ny fahatanorana izy no niofana sy nandalina momby io sehatra io. Isy lofo José Anira teo amin'ny firenena malagasy no tena ankafiziny. Niala teo Antananarivo teo amin'ny 4 taonako teo dia nianatra tany Tomasina dia tany nanomboka ny sehatra tamin'izay tantara onjam-peo izay. Dia nisy moa fandalinana sy ny fikarohana maro samihafa natao. Tamin'izany moa zany mbola tsy miroborobo ohatr'izao ny resaka internet fa vakiboky sy fiatrehana télé maro isan-karazany. Nahitana hoe ohatr'izao zany ny tokony anatsarana nyity filalaovana tantara ity. Dia rehefa verina teto Antananarivo indray dia tafahoana tamin'ny zoky be Solofo José sy ireo zoky samihafa zany. Dia teo indray zany no nanomboka ny lalao tantara tamin'ireo radio maro samihafa teto Antananarivo. Ny maizy anao aloha tsy maintsy misy ihany maizy anao manokana fa na dia izany aza nisy ny zoky teo aloha izay efa nilatsaka tao amponga ny fandraisana ilay filalaovany tahaka ny hoe Solofo José zao. Anisan'ny mpamorona ny mpanoratra tantara amin'ny onjam-peo sy ny mpilalao. Entan'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina hiditra ho mpikambana eo anivon'ny ONDA izy ireo amin'ny maha anisan'ny andry ankinina ny kolotsaina azy. Tsy fialamboly fotsiny ihany fa sary an-tsaina mamerina fahatserovana io ataonareo io, mampianatra fiainana io ataonareo io,
ary lehibe amin'ny fampirobona ny kolotsaina io ambony be ny lanjanareo ho an'ny mpiainonareo ho any ambany vohitra rehetra any ny mitady ofisy anankiray natao hiaro ny zona mpamorona tsy maintsy miditra mpiavana aloha ianareo vo afaka misitraka ny zonareo ny zava-dehibe dia hoe nanao zavatrynareo dia ankasitrany ianareo faharoa namorony ianareo dia manana zonareo hitaka ny zavatra froninareo fa tsy dia ampiasa azy ampiasa azy any anao tika mitovy ihany koa isy ny dingana izay ho ataontsika manam-pikasana hanangana sehatra anabaka ahafahana mihain'ny tantara vokarin'izy ireo ny mpikambany Fimta fikambanan'ny mpilalao tantara Anonjapeo nahazo ny fankatoavana avy amin'ny ministra tompon'andraikitra izany nitolorana mari-boninahitra commandeur officier sy chevalier amin'ny zavakanto ny soratra sy ny kolotsaina ny mpikambana. Tonga indray ny fotoana mifampitona ny Antsirabe amin'izao fotoana izao ireo mpanao gazety izay miofana manodidina ny fampiroboroboana ny rariny ara-tsosialy sy ny asa mendrika eto Madagasikara isaky ny fanaon'izy ireo isan-taona moa izay karazana fiofanana sady fivoriana izay Kiadra Jaonera televiziona malagasy any Antsirabe. Mpanao gazety enimpolo isa mpikambana eo anivon'ny RJ7 natambazotrana mpanao gazety Matianina eo amin'ny sehatra ny asa sy ny fampananana asa eto Madagasikara no miatrika ny fiaonambe sy fiofanana eto amin'ny ivon-toerana Imo Antsirabe amin'izao fotoana tanjona ny anamafisana hatramin'ny traikefa ny mpanao gazety mpikambana mahakasika ny fampiroboroboana ny rariny ara-tsosialy sy ny asa mendrika ampiofanana ihany koa ny RJ7 mahakasika ny fikirakirana ny intelligence artificielle eo amin'ny sehatra ny asa fanaovan-gazety. Ampitaona ity dia iompana manokana amin'ireo tetikasany OIT misy ny tetikasa vaovao eo anivon'ny OIT ny fanamafisana traikefa ary indrindra ny fanovana ny serasera ao amin'izay fampitam-baovao izay mba hirona kokoa any amin'izay serasera mifantoka amin'ny vokatra ireo tetikasa rehetra ireo izany hoe makany amin'ireo mpahazo tombontsoa sy ny vokatra azo ireo mpahazo tombontsoa ireo no voizina ao anatin'izay hoe fanatanterahana ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety izay. Ankoatr'izay ny fahafehezana ny intelligence artificielle izany hoe ny ilotsaina artifisialy voatra ny olombelona satria tsy efa misaraka amin'izay ny fiainantsika amin'izao fotoana izao efa mivoatra be izy io ary isan'ny fitaovana ilain'ny mpanao gazety ny mahakasika an'izay amin'izao andro ny fanatontonoana izao. Ankoatra ny fampahafantarana ireo laharam-pamehan'ny OIT ho an'ny taona 2024 2025 sy ireo tetikasa vaovao avy dia nanamafy ny mahazava-dehibe ny asan'ny mpanao gazety ny OIT na ny rafitra iraisam-pirenena momba ny asa. Un réseau très dynamique avec lequel l'OIT a un partenariat et chaque année nous nous réunissons pour d'abord vous présenter. Ce que nous souhaiterions, c'est avant tout vous permettre d'avoir les outils nécessaires pour montrer quel est l'impact des projets au lieu de parler des chiffres. Vous pouvez aussi aller en profondeur et voir vraiment quel est l'impact sur les bénéficiaires. Folo taona ankehitriny no nijoroany ny tambazotra na mpanao gazety Matianina eo amin'ny sehatra ny asa sy ny fampananana asa eto Madagasikara eo ampamolavolana ny drafitr'asa ho an'ny taona manaraka indray izy ireo ankehitriny. Misy sehatra maromaro mihitsy ny fiofanana omena ny mpanao gazety anatsarana ny fomba fanangonana sy fikaroham-baovao na fanaovana fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Inona rantsika ny tany Antsirabe ho an'ny RJ7 mikasika ny tontolon'ny asa fa ny tany Vatomandry kosa dia ireo mpanao gazety any amin'ny faritra Atsinanana no ny sitraka fiofanana manokana momba ny fikirakirana ireo vaovao mikasika ny toetry ny andro sy ny fampiomanana ny mponina mialo amin'ny loza voajanahary mety hitranga. Nadia Bakoly, Anjary Lala, Jean Fabrice Volatina, TVM any Vatomandry.
nomena fanamafisam-paiza manao makasika ny fitandram-baovao momba ny toetrandro sy fitantanana ny loza sy tandinin-doza nanomboka ny talata fa 12 ny volana aogositra izay aritra 3 andro eto Vatomandry. Ireo mpanao gazety sy ireo mpanentana amin'ny ainy vakojery maromaro avy ato amin'ny fahatra Atsinanana. Ry zareo avy amin'ny foibe famantarana ny toetrandro miaraka amin'ny BNGRC no tompon'andraikitra amin'ny fampiofanana izay tohanan'ny PNUD. Izao no natao anenana sy analefahana hatrany ny fiantraikan'ny loza voajanahary amin'ny fotoana izy ireo no mpanelanelana interlocuteur amin'ny mpitondra sy ny olona hoentiny manangona ireo vaovao misy eny an-toerana sy mampita ny vaovao marina avy amin'ny sehatra mpanapa-kevitra. Araka izany dia ilana fahaizana manokana, ilana mantiana tanteraka izany mba ifehezana ny lafiny serasera satria ny sy fafehezana an'izay lafiny serasera zay dia miteraka loza satria désinformé ireo olona izay natao hoarovana. Mafisina hatrany teto fa manana anjara toerana lehibe ny fampitam-baovao eo amin'ny fampitandremana mialoha ny mponina satria afaka manampy amin'ny fandraisana fepetra aingana sy amin'ny fiarovana ny ain'olona ny vaovao marina sy ara-potoana. Mila fantatsika zany mila manana précision tsika manakaran'izany amin'ny mampikirakira ny fifandraisana tsika. Maresaka cyclone fa zava-dehibe izany zavatra resahako eto zany. Sady efa magnentana atsika fa mitodika amintsika ny masony tompon'andraikitra sy ny olombelona jiaby izy koa fa mity resaka fiarovana sy fisorohana ny voka-dratsy teraka ny fivavahan'ny toetrandro sy ny loza voajanahary ity. Raisina ho zava-dehibe tokoa ity fiofanana sy fampiofanana omenareo ity. Iezaka izahay ary tsandrarakirobiandoha tsy hagnano antobavy teny tomany zany ny mpitsimosaraka amin'izao fanolorana omenareo anak'izao. Iezaka noho ny amin'ny herina rehetra amondrina ny vaovao sy izay fitaovana ary ny fahalalana omenareo mandritry ny izao fiofanana izao. Tsy voasambana izao fa fanohizana ny ezaka sy fanamafisana fahaiza-manao ny mpanao gazety izay mikendry hatrany ny hanatsarana ny fitrandrahana sy ny fanangonam-baovao momba ny toetrandro iarahana hatrany amin'ny retim-piarahamonina antoka. Iveryneto Antananarivo renivohitra isika faritra iva maro eto andrenivohitra no lasibatra ny fiakaran'ny rano rehefa fotoam-pahavaratra izay miteraka olana ara-pahasalamana ho an'ny mponina sy olana eo amin'ny fanajariana ny tanàna. Iray amin'ireo ny eny amin'ny fokontany Ilanvato. Natao Mayavy manampahaizana momba ny geografia sady mpanao gazety nanao fikarohana manokana mikasika ny zava-misy enan'imponina eny amin'ny fokontany Ilanvato sy ny voka-dratsy aterakan'izay fiakaran'ny rano rehefa fahavaratra izay. Fikarohana na raha mba olana izay afaka ampiarina tsara anairana ireo tompon'andraikitra sy ny mponina andray andraikitra araka ny manandrify azy ireo avy. Priskarakotana andrasana sy ajarazafin'ny mpiasa. Isa-taony indrindra rehefa vanim-potoam-pahavaratra dia miaina tanteraka ao anatin'ny tondra-drano ny mponina eto amin'ny fokontany Ilanvato. Efa antonany maro no miaina izany ireo mponina eto an-toerana. Vao maika mampanano sarotra ny fivoahan'ny rano, ny fisian'ny fanondrenana tsy ara-dalàna, tsy manaraka ny drafim-panajariana, ary ihany koa ny fitombon'ny mponina aingana be. Matetika ny mponina Ilanvato no amanao antsoava amin'ny fitondram-panjakana amin'ny tondra-drano miverimberina isa-taona tena mampijaly azy ireo io. Saingy tsy mbola nisy ny vahaolana tena nazava sy nandaitra hatramin'izao. Io indrindra no antony nahatonga ny natao Mayavy pikaroka atao anatin'ny departementany geografia eto amin'ny Université an'Antananarivo anao fikarohana lalina mahakasika ny fiatraikan'ny tondra-drano amin'ny fahasalaman'ny mponina sy ny fanajariana amin'ireo faritra iva eto andrenivohitra ka nalainy ohatra tamin'izany ny tranga mateti-piavy ao amin'ny fokontany Ilanvato. Resaka tondra-drano
eto Antananarivo dia aiza ny mamaritra sy manamarina ny fisian'ny tondradrano eto Antananarivo. Dia ny safidy nandalovana daholo ohatra Andavamamba, Antomadinika sy any Ampefiloam-Body-rano nijerena daholo. Dia manana spécificité manokana ilany vato. Le spécificité manokana ny lany vato dia ilay fanajariana ao amin'ilay tanàna, mampiseho an'ilay précarité, azafady amin'izay fomba fiteny izay, mampiseho amin'ilay faharefona ho an'ny tanànan'Antananarivo amin'ny tondradrano. Antony maro no voalaza araka ity vokam-pikarohana natao Mayavy ity fa mahatonga ireo faritra iva tena lasibatra rehefa vanim-potoam-pahavaratra. Tsy fananan'ny famoahan-drano mazava aloha ray. Etsy andanin'izay ny caractéristique ny population ny mponina ho an'ny eto andrenivohitra ranoray dia mitady ny toerana mora ahafahana hivelomana ny malagasy. Tafiditra ao anatin'izay toerana everin'izy ireo fa tany mora androenam-pangady izay ilany vato. Izay dia miteraka n'ilay fiakaranisany mponina ao anatina fotoana fohy. Etsy andaniny koa nefa ilay contraste ny mpanambola miezaka manangana trano lehibe amina toerana sarotra tsy tokony anorenana raha fahitana azy satria construction illicite dia hanika lasa sahirana ny lany vato sy ny faritra iva eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny migerean'izay rano izay. Samy manana andraikitra goavana na ny fanjakana na ny olom-pirenena na ihany koa ireo fikambanana sy ny vondrona samihafa ialana amin'izao olana miverimberina mahazo ny mponina amin'ny faritra iva izao. Ny mijery ny lamo amin'ny fandaminana ny tanàna. Ahoana ny fomba hipetrahana amin'ny fokotany anankiray eto Antananarivo dia manaraka an'izay lamina izay. Ho an'ny fanjakana dia tokony entika ny fametrahana fanarahana n'ilay drafim-panajariana ny tanàna na ny PDU satria tsy voaja ilay izy hanika reny no mibahana na lasa sakana ho an'ny fandehanany rano. Ho an'ny olon-tsotra ao anatiny dia tokony hanaja ihany koa ny fahadiovana satria na misy ara le système d'évacuation d'eau ny ankamaroany bouché daholo tratran'ny loto mifangaro any anatin'ny be da be any loto sy ny rehetrarehetra ao anatin'izay mitambatra ny rano avy nampiasaina sy ny rano mbola hosotroana hanika miteraka n'ilay aretina maro toy ny areti-koditra, ny areti-kibo maro ary ny zaza amam-behivavy no tena vo ao anatin'izay rehetra izay. Nanoana ny vokam-pikarohana nazahoany ny mari-pahaizana maîtrise en géographie tamin'ity androany ity moa natao Mayavy izay sady mpanao gazety eto amin'ny televiziona malagasy lehibe ny sampandraraha ny fampahalalam-baovao ihany koa. Efa miresaka ny zava-misy eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ihany isika nasy-panivana ny fomba fikajiana ny etran-trano ato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ny taona 2022 42022 tsy toy ny tamin'ny taona 2022 intsony zany izay hita sy tsapa ny fiadidiana tanàna fa ny dangana dia ny dangana misokatra nanomboka androany ny iray volan'ny fandoava-ketra ho an'ny trano miorina eto Antananarivo renivohitra nandriana zavindra maro sy fanirikely. Nasy-panitsiana ny etra taona 2022 420 ho an'ny trano miorina eto Antananarivo renivohitra fanitsiana arakaraka ny vataketra. Raha tamin'ny etra 2021-22 iny ambony be mihitsy ny etra tao anatin'ny taratasiketra azon'ny mponina Antananarivo. Rehefa natao moa ny fombafomba rehetrarehetra araky ny lalàna dia be dia be nanao doléance dia nanapa-kevitra ny fanjakana tamin'izay nanao ny dégrèvement sy ny abattement. Amin'ity indray mitoraka aty le valeur entina hikajiana an'le etra mihitsy no nikitihana. Raha ohatra ka tamin'ny 2021-22 iny somary ambonimbony no nikajiana ny valeur locative zany hoe 2444 ariary teo ny farany ambany. Amin'ity kosa dia nampidinina izany ho 944
ariary araky ny fanovana tao amin'ny code des impôts ho an'ny 2026 natao taux unique le izy zany hoe 500 ny valeur locative zany ny aloha. Raha toa ka nitambatra antaona maro ny etra mila efaina azo atao ny mangataka fantsiana. Raha ny lalàna moa zany afaka mangataka fanenana ihany ny contribuable araka izay azo atao araka ny lalàna eny amin'ny centre fiscal miadresse doléance zany ny contribuable any amin'ny DGI dia ny avy any amin'ny DGI no manapa-kevitra dia arakaraka ny fanapa-kevitra avy any amin'ny DGI no anitsina ny etra alohan'ny contribuable. Toetsaina iray mila hovan'ny mponina Antananarivo adidiny mandoa etra. Raha tsy mandoa etra ny mponina tsy afaka manao ny tamberina andraikitra ny commune urbaine Antananarivo. Nizarany etratrano nanomboka ny 12 aogositra teo ireo mpiasan'ny commune. Efa nanomboka omaly ny agent eto amin'ny commune zany hoe ny régisseur auxiliaire no efa nanatanteraka ny fizarana izany manao badge izy ireo ahafahana manamarika azy ho tena mpiasan'ny commune dia reny zany no mizary izay isa-tokantrano. Isaky ny boriboritany efa misy birao manokana andraisana ny fandoava-ketra no tsy ahivin'ny fiadidinan'ny tanàna teto fa ety Tapakila ity irery any no manamarika fa nahefa izany ny tokantrano iray. Natomboka ity alarobia 12 aogositra ity ny iray volan'ny fandoava-ketra 13 424 fotoana ihany koa andrafetan'ny commune ny angon-drakotra raketrany ho an'ny taona 13 manana vokatra an-dranomasina betsaka afaka hatrandrahana ampandrosoana ny toe-karena sika eto Madagasikara mila ampifanarahana sy aompana amin'izay fahaiza mitrandraka sy mivelona amin'ny jony sy ny toe-karena manga izay ny fampianarana indrindra ny anivo ny anjerimanontolo ho an'ireo izay liana sy ny safidiny lalam-piofanana mikasika ireo ilay antsoina hoe filière marine izany. Ny ao tamin'ny mpianatry ny université tany Morondava ny zaran'ny fahaiza-manaony momba izany ny ministry ny Jono sy ny toe-karena manga. Isabelle Jouda Celestine, Andrew Marsan, TVM ny Morondava. Nahaliana ireo tanora sy ny tompon'andraikitra teto Morondava indrindra fa ireo mpianatra avy amin'ny anjerimanontolo ny famelabelarana naraina fifampizarana niompana tamin'ny sehatry ny Jony sy ny toe-karena manga izay nataony ministry ny Jony sy ny toe-karena manga teto amin'ny espace Chris Morondava ny 12 ny volana aogositra taona 2024. Niompana tamin'ny resaka mangrove na ny alaongo tao ihany koa ny récif corallien na ny harindriaky sy ny fond rocheux ary ireo harena hafa ao anatin'ny rano izany. Isan'ny antony nanaovana izany dia noho ny fahatsapana fa miasimba ny arenantsika sy ny tontolo iainana noho ny ataontsika olombelona ihany ary manimba ihany koa ny kalitaon'ny vokatra jono eto Madagasikara. Ilaina fikajiana miaraka izany by ny ministry ny Jony sy ny toe-karena manga izay namela afatra tamin'ireo tanora nandritra izao fifampizarana izao. Nahaliana ny tompon'andraikitra teo anivo ny anjerimanontolo izany ka nampahafantarana ny fa isa zava-dehibe ho azy ireo izao fifampizarana nataony ministry ny Jony sy ny toe-karena manga izao. Amin'ny maha hoe université anjerimanontolo zay misy an'le filière marine ao aminay ary ny famelabelarana ataony monsieur le ministre mahakasiky biodiversité marine dia miantefa tanteraka amin'ny misy message zany miantefa tanteraka amin'ny tanora amin'ny mpianatra amin'ny université eto Menabe zay ny agnisan'ny tombony ary mamelabelatra ihany koa izy ny biodiversité misy ny menasy inona ny menasy inona ny menasy zay mihatra amin'ireo biodiversité ananantsika ireo indrindra fa eto Morondava zany zay zany ny tombony amin'ny natongavany monsieur le ministre eto Morondava. Amin'izao fotoana zao zany manavao ny syllabus rehetrarehetra mpampianatra zany agnisan'ny tsy ampy surtout resaky ny marine zany tena agnisan'ny banga zany mpampianatra spécialiste amin'izany marine zany. Eo ihany koa zany manampitrotraka zay zany ny salle ny infrastructure zay ianaran'ny mpianatra satria ny mpianatritsika zany mitombo isataona nefa ny efitrano sy ny
kojakoja rehetrarehetra ilaina amin'izany fampianarana zany a mbola tsy ampy. Raha tsy ivina dia manana ranomasina amin'irefy 530 kilometatra izay hita amin'ny distrika telo dia Morondava, Beloa, Morontsiribina ary Manja ny faritra Menabe ary renirano sy ranovory manodidina ny 120 kilometatra. Misy ao amin'ireo ny maharitra kahita amin'ny distrika 5 ato amin'ny faritra Menabe ihany koa. Manodidina ny 3 alina ireo mpanjono raha ny 2 alina amin'ireo no mpanjono an-dranomasina ary latsaky ny 2 alina kosa ny amin'ny renirano. Manomboka ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha-13 ny ao atapy-tanàna ny Betroka sy ny mampifandray ireo tanàna ao anatin'ny distrika ny Betroka. Afaka herintaona raha ny tombana dia iova endrika tanteraka ny tanàna ny Betroka izay vavahady idinana ny faritra Atsimo Nosy iny. Araka ny vaovao nalefa ny Théophile Norbert, televiziona malagasy avy any Betroka. Manomboka miroso amin'ny Antanatohatra ahafahan'ny orinasa kolasy hiroso amin'ny fanamboaran-dalana amin'ny lalam-pirenena faha-13 hamakivaky ny tapin-tanàna ny Betroka ireo orinasa mpiara-miasa aminy. Manomboka ihany koa ny fanatsarana ny lalam-pirenena faha-13 makany avaratra aty amin'ny distrikta ny Betroka ny ainga avy ao amin'ny komina ambanivohitry Naninora no nanomboana izany mihatsara ny lalana raha ny hita amin'ny apahany sahabo 10 kilometatra efa vita any an-toerana izay efa azo ny fiara lalovana izany. Fanamboaran-dalana eto Betroka dia vatsin'ny ministère travaux publics voly izy io. Etikasa izay anamboarana ny fahatsaran'ny lalana io tapin-tanàna Betroka miazo minatsimy kely mamy alavana 9 kilometatra eo. Efa mandeha ny maçonnerie de moellon ao izay natokana ho an'ny fossé maçonné amoahana rano sy ny assainissement rehetrarehetra zay. Aty amin'ny faritra kosa indray ivelany dia miala Betroka menavaratra profilage no atao aminazy lalatany mirefy 5 kilometatra eo no alavany izay anatsarana ny kaliton'ny lalana menavaratra miala ny Betroka menavaratra izy io. Izay no voafaritra ao anatin'ny tetikasa. Efa voarafitra eny Anrotsomaiky avaratry ny komina ambanivohitry Naninora ihany koa ny fitaovana lehibe sy goavana hamotika vato ary efa nisy ny andrana natao taminy ary nahomby izany izay midika avy hatrany fa efa feno ny fepetra hirosona amin'ny fanamboaran-dalana aty Betroka rehefa nijanona fampanantenana ho an'ny mponina aty an-toerana izany nandritry ny taona maro. Concasera izay fikarakarana famakiam-bato dia efa installé fa misy andrasana kely fotsiny ny fikarakarana ny autorisation ny fanapoahana vato izay mbola eo anivon'ny fikarakarana azy ministère travaux publics sy ny ONE. Ity fanamboaran-dalana hataon'ny fitondram-panjakana aty amin'ny distrikta ny Betroka ity no isan'ny fitaovana lehibe hitondra ny distrikta ny Betroka hanao dingan-dava amin'ny fampandrosoana hifanaraka amin'ny filan'ny mponina ato aminy. Raha ohatsahivina dia ny distrikta ny Betroka no vavahady voalohany lalovana mialohan'ny hidirana amin'ireo distrikta iray lafitany aminy aty amin'ny faritra Atsimo. Tanàna hanana endrika vaovao aty an-toerana afaka eritaona. Any Sainte-Marie gabraraka ny fifamoivoizan'ny tuk-tuk sy ny moto amin'izao tsy tamboisana ny fandikan-dalàna maro samihafa izay mitera-doza sy manaratsy laza ny tanàna ary mampiena ny mpizahan-tany. Mandrandraikitra ny OMC manao fisavana tampoka sy manasazy mba hanjakan'ny fanarahan-dalàna amin'izay asa fitaterana ao Sainte-Marie izay. Toto Zaf Bosco, TVM any Sainte-Marie. Ny fanesesy tato ato ny lozam-pifamoivoizana ary misy efa namoizana ain'olona tato agnatin'ny prefecture ny Sainte-Marie miampy ny tsy fahafenony re taratasy entigna miasa toy ny tsy fanagnana taratasy fa zao andalagna mamily ny licence ny taratasy fiantohana ary ny vignety ao amin'ny commune ho an'ny kodiaran-droa kosa dia tsy fanaovana aroloha sy ny tsy fandaovana taratasy antoka ireo no hita nandritra ny fisavana tampoka nataon'ny OMC teto Sainte-Marie io maraina io ka tikitiky na bajatsy 5 ary kodiaran-droa maherin'ny 20 no tratra nandritra izany. Sekena ary efa nifagnaraka atsika fa tsisy mahazo magnano sursage tsy misy olo aloha fa efatra avafara zay ny fagnarahantsika efa ela zay. Faro
mikasika ny patante licence nisy fotoana imera efa nagnantso anareo andao ifampiresaka otriny ny zakanareo tsy avy anareo tamin'izay fotoana zay ny fatelo ho an'le mpitondra moto hitanareo tsara fa tsisy kasika tsisy ino maro accident mandalo amitsika tokony agnasa azy fa nefa kosa alohantsika hiditra agnatin'ny ara-dalàna avy hatrany dia nogiazana teto amin'ny tokotany malalaka ny lo madamo ireto fitaovam-pitaterana ireto ary nidina ifotony avy hatrany ny tompon'andraikitra misahana andreo antota-taratasy ireo toy ny commune ny avy ao amin'ny commissariat hanamorana ny fanaovana antota-taratasy ireo mpamily tsy manana fahazahoan-dalana mamily kosa ianandraisana fepetra manokana zava-dehibe amin'ny ministera ny fitaterana izao etsika nataon'ny OMC teto Sainte Marie izao sendra nandalo ny taleny kabinetra ny ministera ny fitaterana zay ny tokony anentana an'izao zavatra zao nefa gaga ny tenoko nahita hoe misy etsika anareo Sainte Marie dia sotra betsaka anareo ito izao etsika izao ho fanaran-dalàna sy ho fisorohana ny loza mety tranga ho voakasika izao etsika izao avokoa ireo tranon'olotsotra mandray vahiny tsy manana taratasy ireo agence mitondra mpizahatany ary ireo fitaovam-pitaterana tsy manana taratasy afahana mitondra mpizahatany miasa eto Sainte Marie izao no natao mba hiantohana ireo mpizahatany sy mpiala sasatra tonga mitsidika anyty nosy Sainte Marie ity ary mananantsika ny fampahalalam-baovao ny resaka fahasalamana mitoy ny fisorohana sy ny ady amin'ny aretina polio na ny lefakozitra eto amintsika mbola maro ireo zaza sy ankizy tsy vita vaksiny kanefa dia amin'ny alalan'ny fanaovam-baksiny ihany no ahafahana misoroka sy miady amin'ity aretina ity tsy misy tokony atahorana na ampiaya ny fanaovam-baksiny fa natao hiaro izy ireny azo lazaina hoe efa voafeny aretina polio eto amintsika fa tsy maintsy tohizana kosa nefa ny fisorohana akony etsika fanaovam-baksiny polio tany Toliara hoentiny Joachim Ambroise vola mitentina 10 tapitrisa euro no arotsaky ny Rotary Club International eo anivon'ny OMS hoentina hiadiana amin'ny aretina polio na ny lefakozatra isan-taona nanomboka ny taona 720 mandraky ty androany araka izany dia miara-miasa sy mifanome tanana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamana ny Rotary Club eto Madagasikara amin'ny fanentanana sy fiarovana ireo zaza malagasy latsaky ny 10 taona mba tsy ho tratrany aretina lefakozatra ao anatin'ilay atao hoe initiative mondiale de l'éradication de la polio izay niforona tamin'ny 1988 izay misy any Rotary OMS UNICEF Bill and Melinda Gates Foundation CDC ary Gavi dia ireo vondrona ireo no miara mandringana ny polio maneran-tany rehefa misy zany valanaretina polio anatin'ny firenena anankiray dia tonga ireo mpiara-ondondampoka ireo miara-miasa amin'ny fanjakana ny Rotary sy ny Bill and Melinda Gates Foundation manome famatsiana rambola ao anatin'izany ny Rotary manome 50 millions d'euros firotsahana antrehatra miaraka amin'ireo mpanentana ara-pahasalamana no nataon'ny mpikambana Rotary Club eto Toliara izay eto antoerana misy action bénévole izay ataonay miara-amin'ny mpiasan'ny fahasalamana izay porte-à-porte isa tokantrano zany manao an'ilay vaksina manampin'izareo koa zany mandeha sur terrain mihitsy dia misy koa moa hoe efa misy action atoato atao isam-bolana koa miara-miasa dia manentana zany ny an'ny olona rehetrarehetra mananjanaka mba hanao an'ny vaksiny ankizy latsaky ny 10 taona mahery ny 307 sy iray hetsy sy iray tapitrisa no hotratrarina hatao vaksiny ao anatin'ny faritra 5 Anosy Androy Atsimo Antsinanana Ihorombe ary ny faritra Atsimo Andrefana amin'izao andiany fanaovam-baksiny voalohany izao misaotra antsika rehetra nanaraka ny fampahalalam-baovatra amin'ny farany misaotra ny ekipa niarana natontosa rampitso mbola iaraka aminao ny tenako mirary sorto place vavy